Record FM manolotra anao izao. Sedra nosorotany Tefiaritsao Tefy. Christophe Bearmanana Green Lairakotoarso Arvony Ilaina Zoto Oloravaka no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanantolosa miaro fi. Sedra tena lasa tokoa ve Norineny, tena tsy minao hoe navelanao iriry izay da eny velomaneny tena mafisoka ny tsy hitanao tsony tokoa izany sao zay tena tsy rariny tena maty tokoa ianao neny a neny a tsy tantoko tena tsy tantoko eto manaraka anao koa neny a okizay aky ry Sandra, okizay aky avelao izy andray am-piedana fefa miala nenina angatsika ka mafingiry satry eny mahandrakinatsika tany efa tezao izy nitaso mifahafatesana zao mba miangatra ny lanitra ka tsy mba mitsinjony mahanitra fa zay ampijaly azy foana no ataony. Sandra, tao mitady anometsiny an'Andriamanitra nge ianao zany tsaro fa efa zao ny lahatra tsy maintsy zakaitsika eto tany. Kanatsika kosa ranga efa mafy tena tafahoatra loatra voakely ny anana mindra dia maty dada dia sondray neny maninona aty amin'ireo efa kamboty ihany no asiana maty ohatr'izany maninona ny sany amin'ireo mbola velondray aman-dreny. Ka izay no atao hoe fitondran'Andriamanitra ry Sandra, tontosany adidiny eny tamintsika tsika no tokony hisaotra an'Andriamanitra. Fa ahoana ka efa niala nenina tsika soa ihany aza fa tsy lally ilay vola vidina tany saika hitsaboana azy dia lasa izy. Fantatr'Andriamanitra ny fasahirana antsika aminy eny dia naleo ny nalainy ka inona ry zany no tokony atao tsy misy ratsy ny fikarakarana ny razana loka hoe sady efa tonga akory dadato mba aingana akory zareo zany ka ray volana sahady moa izay no nalasaniny iny tena mandeha ny fotoana ry Sedra. Tena mandeha ake ny fotoana hoay ay tokoa moa ray volana ihany koa sisa dia hiditra ny mpianatra ay tokoa moa dia ahoana izany izao no mba tsika daty ka ny piraitapo amin'ny eny angeky mbola vonona mpianatra antsika mianada za mipetraka any amin'ny dadatody ndriany amin'ny tontolo zety tena kivy ary Sedra. Inona fony mbola velona teo ary neny dia jereo reny fanalikanatsika reny maika efa zao sady izay ndraika hoe mbola hipetraka any amin'ny zareo ko maika tsy ataonao trano mpiasa ka tsy manatsafidy angatsika ry Sandra nitahirintsika ao efa tena kely dia tsy maintsy miala amin'ity trambongo kely ity koa tsika ary tsy maintsy any amin'ny zareo no mipetraka tsy maintsy zany ake ny lalana hitako hoe asoantsika sady ry zareo koa nge vonina indray sady afaka mianatra tsika amin'izay fa misy zavatra tsy mahatokololo koa angery setrako pon'ny dadatoy inona zany nahareresaka tany amin'ny kiala zany inona fa hoe hitadava mividy ny ty tranontsika ty marina ve zany ry Sandra
Ka zany hono resany tamin'ny badandry zany inona hono zany? Raha zany anieny marina ry Sandra dia karazany teti-dratsy entina angalana ny trano fotsiny le hoe tsika hipetraka any raha zany ray aleo tsy miala eto Ka raha tsy miala eto sika dia amidiny ny trano dia ho aiza zany sika ka? Tsy afaka manao an'izany izy efa vita zara ny endry zareo ny lova dia anjara nenty tranorazany ity. Ka aiza nefa miprovo hoe atsika ty Misy taratasy aho ka efa natorony neny ihany ny misy azy. Te hirivo tsara teo izy neny fa tsy fantatra izay ataon'ny mpiray-tam-po amiko eo any aoriana any. Efa mivakiako le izy fa taratasy fizaram-pananana. Ie, dia hijanona eto ary zany tsika dia inona no hoaniny? Zao aky Sandra, hijanona tsy hianatra intsony fa hitady asa dia anao izay hatafitandry. Andray kosa letsy inerana ka tena nanao izay ho afo mihitsy mba hatafitantsika efa kilasy famaranana angela ny taom-pianarana ho avy io dia izany mitra sekonda. Ka tsy misy azo atao ngeky raha hipetraka any amin'ireo mpiray-tam-po amin'eny tsika tsy fantatra izay azo any. Ary ity trano ity mety ho lasa ho tampony fanampiana antsika. Tsy haiko izy raha hiantoka antsika hatramin'ny farany. Karaha zany dia izana tsy hanatra koa zaniko dia hitady asotra ny lahy. Tsy mety aky izany ndry malahy be io ve dia hiasa sahady sady izay indray mbola tsy ampitoana. Raha za matahotra indry fa ataoko izay hatafitandry Dia raha manambady lahy dia ahoana ka? Ndry koa mba mahapoaka. Fa hanambady ahoana tokony meko andry fa tsy hanambady zany raha tsy tafitandry. Sady iza koa vehivavy araka amiko eo tsy paritsy ananako akory. Tena vita ny lahy tokoa ve zany? Vitako aky izany mety indrera no hanambady alohako. Eny misaotra betsaka letsy aza matahotra lafa rehefa tafita dia elandray ny tafita eo alohako. Fina tokoa moa tena tanjondry ity Mba ho lasa dokotera. Amin'izay raha marary lahy ataoko tsara tsabo. Raha dokotera mantsy aho dia tsy maty neny ange. Nendry koa aza resana tsondre momba azy mampifo miala helo indray zany. Izy ange zao efa sambatra Eny sambatra izy fa tsika mizaliko. Okizay izany resaka izany ho any ohatran'ny may ange izany vary zany Fa inona rangaty malasa sainanao eo am-baravarakely mandinika ny tranon'le kambotikely rehetra dia lasa saina hoe mba manao ahoana ary izay ny fiainan'izy dao. Ohatry tinona mahatonga anao teny izany ry vao Ka le fiveloman'izy da mihitsy ny tiako fantatrako. Ay ve zany ile setra zao miasa miaraka amin'ny jilamboty reny manositosika saretiny mba ataony manao an'izay asa hitany eny Fa tsy mianatra tsozy zany le ry. Inona tsoa moa rangano fianaranao vanina amin'izao le reny netehera nefa tsy ho tsony. Fa raha tezana dany reny ve zany dia tsy mba mijerijery mihitsy. Zao ty mba manana ny ampy an'ireo. Efa nasainy hipetraka any aminy no saingy tsy retokiziny tsy mazoto alailay finosany. Tena aleo ny mipetra-drery miaritra ny mafy ao. Mety misy zavatra tsy kiarany kosa angamba ry Clémentine. Ohatrany tsy azoko ny tianao lazainy. Ka momba ny toetrandry radezy Maninona? tamin'ny fahavelomany bertarenin'izy damazy to trano tsy hitako izay mba fanampiana nataony fa to fanenjehana indray aza misy ka zany ngamba mety tsy kiarotreto akiziko. Le ankizy misy rangany sarotretina tsy aleoko ve mipetraka makafana dia milamina fiainana afaka mianatra toy izay tsomy vohomana ohatry zao. Fa izy da zany tsisy mianatra daholo. Iena Sandra mbola mianatra any amin'ny lycée any le vola ambiny tamin'ny fitsaboanandreny nampidirana azy nianatra. Mba endry kosa reny zazy reny ry Clémentine.
tsy malalaniany tao vola fa nampiasaina amin'izay tokony ilana azy mihitsy. hoy ianao tsy ianao marina mahita an'le setra amin'izao ka miteny azany. Marina iny tsy manamoly ary mety efa totakely mihitsy ary miaraka amin'ireny namany ireny a. Zany ve? Nefa za zao mba nieritreritra hoe manino le rera mba resahana hiasa atao amintsika. Anao resy veriny taxi be vao mividiny io, za moa hitanao amin'ny asako tsy afaka mitaditady olo-kafa. Araka aleo olo-kafa ny tediavina fa raha le setra aloha tsy atokotokeny izany mihitsy marina tsy angalarin'iny fananantsika ato. Mitomona ve zany fitsaranao azy zany? Tobandy milamina ihany mantsy ny fahitako an'lery. Fahitanao azy taloha zany fa tsy izao. Enao marina tsy mahita ny paoziny ihany ko. Nanina ny paoziny? Paozina totakely. Zany resaka zany valina fa vita ve aloha sakafo ao? Andraso ary aloha jereko azy vetivety. Tena mafy ty fiainany ty ka. Zany tokony hoe izay aty amboan'ny tava no hinanana, mitarika sarety, bata entana, mitona biriky, vato. Izay hiteny no atao fidiram-bola. Ny avandriny ko tsy nijery anahita mihitsy. Vao hitany fa tsy nanaraka ny hevitra napetraka izy ireo izay dia tsy nirara iny mihitsy. Oka hono eo rehefa sarotra piny. Nefa na izany azy aloha hitako hoe ampy anahita ny vola ampidiriko. Ndrandray fotsiny somary sahirana kely rehefa tsy misy asa iny. Fa aleoko ihany aloha amin'izao hoe mahazo fahalalahana tsara. Toy izay any amin'ny olona nefa voageja. Zao sandy raha afaka mianatra tsara, za afaka mamelona azy tsara. Mianatra ny eny fotsiny no arahana dia ny hoe endre tsara. Raha amin'izao koa ve moa mbola matila tsy tonga angamba dia any an-tany mora. Ny tena mantsy tsy mba zanaky ny mpanam-bola. Raha manao fahadisoana ary avitro ny vola ihany fa ny zanaky ny mafiady mora gadraina. Ohatra marina tena variana eto sasa miandry an'izay le bilina amin'le to-pasika. Aleo andeha amin'izay ka. Tsy nandrahoana maraina ny varindriry Sandra. Ka saingy tsy miverina riva androany. Ohatrany tsy afaka moa le prof de maths manay dia izay ny antony tsy hiverenana. Ay ve? Ka hoana mandeha tsara ny fianarandry ao? Azo ihany ve ny lesona? Mandeha tsara letsy ilaha ty koa mba mampimeka. Fa mampime ahoana ka? Ka raha misy tsy azoko ve izany ny lesona dia hain'lamy manazava azy. Ahoana moa ny tsy ho haiko efa nandalo tamin'io kilasindrio ange. Ay tokoa moa azafady letsy ay tokoa moa ilahy mahay be koa fa saingy aza toy izanatsony akia. Aza matahotra lafa fa tsy tataoko raraka tany zao ezaka ataony lamy fampianarana zao kony fa zao setra esotra ny akanjo ireny fa ho sasakatra atoandro dia soloa ihany ty madio ty. Ok zao ihany akia. Fa maninona? Asa mandoto be leo ataonay andro any dia aleo reto maloto reto ihany aloha no hanovana. Ay dia aleo ary zany rehefa misabosasako miaraka amin'ny lambandro madamy Saondry. Madamy Saondra? Ie, ka niteny tamiko izy hoe sao dia mba mahita mpanasa lamba isaky ny sabotsy tsy afaka tsony no mantsy le andro zareo dia ozy izy hoe aleo fa ataoko dia ny akeny. Sao dia reraka be amin'izany kozindry ka izay isaky ny sabotsy koa fe dia andreraka sady sitranay ngely tsy mba hifidianana na dia sira fotsiny ary. Eny ary marina k'izany bavy
rehefa hitandry fa tsy mampaninina andry dia atovy. Zay zany ry satra fa andeha hianatra aloha atao avy ao amin'ny fitoerana ilay lakile. Eny ary za koky andeha sasamiandry azy ry zalahy. Zavatra amin'ny famelomana tsy mividy asa fa izay hita dia atao rehefa ahitana vola. Nefa ny ankizy mba nisongadina tany ampianarana ihany. Izany tokoa ilay fiainana. Fa nireny setra izany hoe ho lasa pilote d'avion izany saingy zahary nofo izany sisa ankehitriny. Lasa pilote ihany izy amin'izao saingy pilote sarety. Ilay tsy mila diplôma fa mila herinandry. Faniriana tokoa ny ain'ny olombelona fa ny lahatra dia an'Andriamanitra. Tadidiko teto ilay teniny tamin'ny hoe sao fotsiny ianao ry neny ny sahirana mamelona anay fa any aoriana any dia ianao indray mivelominay ary tsy hanan-java-mahory intsony. Tanteraka ny teny hoe neny tsy hanan-java-mahory saingy tsy neny ny velominay zao fa za izay tsy hamelana ny raha tsy tafita. Koa dia variana mandray veto fotsiny ka dia ivoarako ato be da be tsisy vita fa aldeha aloha atao. Sedra zanako toboko vaviberitra an'ilay ho aiza ary izy izany lao antsona. Sedra avingetỳ azafady ahoana zay ramose manahoana tompoko? Salama tsara ry andeha ho aiza izany? Ndeha hiazy misy fiara-pitondra kitay izay atsy dia ndeha hanao déchargement zay. Fa ahoana tompoko? Misy tadiavanao anga? Fa tena maika be zany alianse zany. Tsy dia maika ka. Mbola afaka kelikely eo vao tonga ilay camion. Ka misy resaka tiako atao amin'izay matsy raha tsy dia maika se. Resaka momba ninona moa zany raha tsy mahadiso? Aive fa hono naredarery zany mipetraka amin'ny tranonareo io. Ie fa ahoana? Fangary se ngiadesy tsy mba niantso anareo hoe hipetraka any aminy. Niantso mihitsy izy fa izay mihitsy tsy nazoto ka. Fa ilozako amin'izay aloha ianao fa iny le kamionmpitondra kitay fa zao se tongavana antrano rapitso raha afaka se fa misy asa kely izay ao. Eny ary zay fa lasa aloha azafady indrindra. Fa inona rivony resaka nataonao tamin'ny sedra teo? Ka naseko avy ety amintsika izy rapitsiko. Aninona? Iasan'ilay taniboninkazo ao tsinana-trano tiako volena legioma mantsy ao. Dia sedra ve no eritreretinao hoe olona tsy azo antoka ange iny? Fa ahoana ny ilazanao an'izany? Tsy hitanao marina ny nama miaraka amin'ny tarika salety sy mibata entana. Jilo lamboto be daholo. Ka ny namana izany reny ratsy izy ary tao ohatra mbatsotra ihany izy tamin'iny resaka tamin'ny teo inko. Sady izy koa ny dia tokotany fa tsy hoe any an-trano miasa. Tsy hitako izay hampananao amin'izany. Ka manahy mantsy sao dia mitarika olony ratsy atiako. Aza dia be fanahina re Clémentine tsy havitan'izany raha isedra. Eny ary koa.
Haity papaty any Za mitady azy tany tokotany. Fa misy landriangary sandeny. Anao voyage d'études izay any am-pianarana dia saika akavolan'ny papa. Ay ve, fa aiza hono nareo ny andika? Any Andasibe. Dia firy andro no any? Ray andro ihany ka. Dia ohatrino ary le tadiavindry? Fire any aloha ka tsy miala riary, ilaina alohan'ny alatsinainy ilay izy. Tsy maninona kia. Fa hono mba manao ahoana aloha fianarandreo mandeha tsara? Tsisy olana ka. Le matematika izao somary olana kely dia ny ambo mandeha tsara daholo. Ao aneny anteroako raha jereny dady. Mbola sahirana ka izao fa aleo manaraka. Misy miantso fa tsy aloha ny voaka kely aloha. Eny ary andeha hianatra koa zany. Lasa zany Allo, manahoana la? Manahoana? Ary tsy niantso mihitsy Ka mbola sahirana kia. Any am-piasana zao vao saika hiantso anoko. Fa zoletsy afaka ve lara-pitsoriva amin'ny 4 ma miaraka mandehandeha kelitsika dia mijerijery magasin letsy Ay ve, andraso fa arakaraka ny programmako Fa sokia, aza miantso amin'ny fotoana ohatr'izao fa rehefa amin'ny ora fiasana ihany. Ahitana loza amin'ny ato an-trano mantsiko. Za zao teo ampiresahana an'ilay zanako favy mihitsy le no niantso iny. Azafady ary letsy rehefa tonga any am-piasana zany la miantso anahy Eny akia. Zay zany. Bisous ela tsy ory Bisous koa ela. Iasan'io tany io sy ny atsoka ny se ahoana? Mety ho vita ny se? Vitako tsara io ka. Saingy zange tsy manana angady raha zany foana misy ao ka ahoana vonanao azao dia zao zany se? Tena vonina ka sady tsy misy atao koa zao. Ay Ka ohatrina ary nanaovan'ilay kely an'io ohatrina ny eritreretinareo? Ka le kely inky izao no antanina Tsy maninona fa eo ray alina zany Eo amin'ny 2 andro mantsy no anaovako an'io. Inona? Ray alina? Sao dia mba manararoatra anay kosa ilay kely mba hifantoniny kosa ray zany raha matoa fa valao ataony Ka ny karama ray andro ange ka 5 zao dia ny 2 andro nefa no anaovako an'io. Zay maray alina azy miantoka sakafo nareo amin'izany Eny rehefa efa tsy maninona. Tsy maintsy mandeha zany zao dia afaka tapabolanao ray vao tafaverina. Tsy maninona rehefa asa ngeno ataonao any Dia aza dia mameno karamasedra. Ny raha mety ary dia apio kely ho fanampiana azy. Nenao koa efa atonony re zay za matahotra ianao fa alohako soma tsara. Ka ianao makoatra be fa anadinono zay ihany ko. Ka olona miasa eo tokotany koa ve dia ho adiniko na dia inona ary ka raha tsy fa olona maty tabakako. Ny androany moa zany efa vita fa ndrampitso vita ndrampitso mantsy io fa antanio azy aloha raha mila vola izy androany dia omeny atsasany ko maninona moa. Nenao koa fantatro reny tokony atao amin'izany fa izao tokoa moa ianao zany no andeha ka rehefa feo ka za matahotra laha fa hitondrako fandarana be dibe. Ianao ty koa dia mba mahita lazaina milamina tsara kosa ny programako. Lasy vao tapabolana vao miverina finaritra tsara indray za zany io. Tsy oriko aloha dia tena tsy fantany mihitsy hoe manambady. Tsy maninona ary ny teny. 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 Tsy maninona ary ny teny.
Ny azo no vadiny efa maty raha teo. Ny zanavavy tokana no miara-mipetraka aminy. Le izy io no sarotra aminy ny hafantatra an'izany satria no vadiko manao tourné matetika. Dia inona reny ataony raha fantany hoe manambady ahy e? Mety mbola ho diavy izy raha fantan'izany. Fa ny fahitako azy aloha tena tia ahy izy amin'izao e. Saingy ny tsisy seho ny fata-bahoaka sy ny fianakaviana dia ny hoe tsy teno ny adratra ny fonony zanany vavy ka ankinafinafina ihany ny ferahanay. Zay ary izy ny voamaika matsiroko. Aleo aloha izy atsoina fa manomanina azy azany. Efa mifiry ary izay. Toa efa toandro ihany nefa madama mbola tsy niverina le nivoaka teo. Zany efa izany tsapako efa noana. Efa tokony hisakafo. Tiako kely sisa dia vita. Aleo rangahy izarina fitaina dia avy eo hiandry azy. Tena kodran'izany a. Ny androko mikaina be raha teo. Vita ihany ty marina. Sao ve tsy efa mitelotolakandro madama ty mbola tsy niverina ihany. Nefa ny tena tsy mbola ny sakafo. Le vavahadiko ny dimy avy any ivelany. Tena marina tsy araha reto raha zao no nitoy. Dia izay ry afaka mankany aminao raha pitso izany dia antsika matory. Eny e, tsy maninona. Tsy sanarinina koa fa lasa nakany amin'ny anabavina dia lasinainy vao tafavirina. Ay, fa maninona ho raha ampahafantarina azy ny firahantsika. Mbola tsy mety aky izany a. Fa ahoana e? Voangana loatra no nalasana an'ireny dia atahorako ratra ny fony. Sady aleo aloha tsika roa fa ampizato tsara vao miroso amin'izany e. Fa nga kosa lahy tsy mahatoky anaka. Tsy midika tsy vatok izana loatra izany ny Clémentine. Ohatra efa amin'ny 4 ka izao. Tsy aleo aloha misaraka amin'izay tsika. Ohatra ay tokoa. Tena diniko. Ay za io misy mpiasa manao raharaha ao an-trano ao. Andeha koa bisou efa vita n'ilay kely le asa. Eny tompoko, efa miefatra maherange izao e. Zaza mbola tsy nisakafo. Ohatra tena adiniko tokoa ny nanome sakafo anao talohan'ny andiako an'keo. Aleo aloha alainy. Tena madinika tokoa ve ny tena dia tsy raha rahiny e. Izany raha mba nisy fialantsiny akory. Izany efa izany tena efa nona mafy mihitsy. Izany vary izany ve izao tsy tena efa mangatsika be. Efa mifiry koa izao. Ty le izy fa tena loza fa adiniko nanarina an'ilay vary dia lany saka tao daholo ny laoka teo amboniny. Ka ahoana mbola hoaninao ihany ve? Ty sady tsisy laoka izany no sisatsaka sady mangatsika. Aleo rangahy hohanina fa tena efa noana. Ento aty fa tsy maninona madama. Ay ty ary. Dia ohatrina moa izany ny ambolanao? 5,000 sisa ka. Raha alina le izy dia 10,000 efa nomenareo maly.
sao dia mba tokony 3 sisa e. Aiza ve dia tsisy ady varotra mihitsy. Aiza kosa madama, mafy ange le tany teo e, vao nametraka angady mihitsy za io ianao tonga io. Ka ianao tsy dia mahery miasako. Iananao an'io talohanao zao indray andro dia vitany. Ka tamin'izany ange madama mety malemy ny tany e, zao efa mafy be. Ilay kely tiako tsy mba azo hifanarahana. Tia ny volan'ilay kely. Arotry ny reratreraka ange ny fahitako any lazana ry sedra e. Taraiky be ny sakafo nomely madame Clémentine be vatan'orony. Za aloha tsy mba hanao ny zavatra ireo intsony. Fa ahoana ity? Manambanimbany olona be io madame io, tsy tahaka le vandiny. Aiza ve ka vary sisatsaka ny sakafo nomeny ahy. Indray izany ve? Tena mba tsy rariny kosa izany ka? Tsy rariny kia, fa tia ny karamako tany dia karakara alolo ny sakafo mahatsiaro reraka zany. Efa misy rano mafana raha hoe andro kely ela. Izay ry lofa andeha tsena vetivety ahy e. Dia mba hitondra ilay fanafody manga tapaka ireny aho, ohatra mitady anavy azy zany ka. Eny ary, izay efa lasa aloha. Toetra n'izay vehivavy re zany. Dia vita veranga saika tsy nameny ny volako nefa vola kely iny ampahafirin'ny fananany. Zany tokoa ny mahavoan'le mpanankareny. Mafy amin'izany hoe anome ariary zato amin'ny mahatra, nefa tsy mampaninina azy ny anome iray hetsy ho an'ny mpanana toa azy. Aleo andro e, dia avy eo hitsotsotra tsy ampandriana fa tena reraka izany. Efa mba nanao any Lazary sedra? Tena mila tsy hiverina kiny aiko a. Trano manako tsako any vatako. Tena tsy afaka hiasa androany ka. Izany ve? Nefa be koto ny fanena tamiko maro hoe misy entana terina hony any. Ka tena tsy afaka amin'izany aloha izao e. Ay sedra. Fa ahoana kay? Nataon'ilay kely aiza ny telefoniko. Tsy azoko mihitsy a. Nangalarinao ny telefoniko maly. Avoay mora fotsiny mba tsy isian'ny olana. Ka zange madama tsy nahaka an'izany e. Amin'ny fomba ahoana moa no azoko an'izany. Zange ka teo an-tokotany ny miasa e. Ka tamin'izaho le namoaka vola ho anao iny nararotinao nangaronina ny postro. Tsy marina izany madama, tsy nanao an'izany a. Ka izy ary nakasy e. Raha tsy avoakanao izay dia polisy ny miandry anao. Tena mihinina aminao madama fa tsy nahaka an'izany a. Za io nge ka maharary e. Aza dia manao tsindrifa lavo re. Tsy ilay kely misy no amin'ny moral lahy e. Ahita raharaha ilay kely androany. Dia ahoana izany ry sedra? Tena tezitra be mihitsy angely madama e. Dia tsy hitako izay hevitra raha zao iny no maka polisy dia tsy haiko intsony. Zaho ty marary. Ndeana aloha mianatra fa soatary eo ndre. Ka tena matahotra be nge ary sedra e. Aza manana iaky fa ndana aloha mianatra. Andray ry sedra dia tena vitan'ilay madama tokoa ve no nandefanao taty amin'ny polisy. Dia aloha sakafo e. Atao hoana moro sandra fa zao no anjarantsika kamboty a. Misioga sazy amin'ny endrikendrika. Tsy
tsy avoaka ny atony raha tsy hita izay telefonina izay. Izany very sedra. Sao vao avy nianatra na arian'izany vaovao izany dia nakaty aloha. Dia ahoana izany izao ilay tsy dia salama io ka? Tsy maninona e. Ny andohako izao ny somary mararirary kely fa tsy dia maninona re. Dia somary mafimafy kely ihany aza ilay mihidy violon. Fa lafo be ngam izany telefona izany dia tena nampidirina ponja mihitsy e. Lafolafo ihany aloha ilay vidiny e. Saingy tsy ilay telefona loatra inge ny olana amin'ilay izy fa ilay zavatra ao anatiny hono e. Dia inona izany no takiana aminao e? Tsy misy fa dia hoe mila faizana fotsiny hono e. Raha pitso ihany aty mivoaka ato. Izany hoe aty izany aloha matory. Aza manana iahy amin'izany ry fa efa zatra kotrana ny aty e. Aza dinona fotsiny manatitra sakafo raha riva sy raha mipitso maraina. Eny ary, tsy adiniko izay. Sady mbola misy tahiry kely koa ao mantsy. Fa hono ry dadatoa efa mba nandalo teto? Ie, efa nandalo teo izy. Dia inona hono mba nilazainy? Tsy haiko na anatra na latsa no tika ny zavatra nilazainy teo re. Fa ahoana? Zaza ratsy taiza sarotra torontsika e. Raha tany aminy ntsika no mipetraka tsy tratra an'izao. Avereno izy ny zavatra olona fa tsy asoan lahy iny. Izy mihitsy arangamba ny teny tamin'ny polisy hoe faizo kely mihitsy le iny. Dia izany tokoa izany ilay fiainana ry sedra fa mahereza. Tena korazy lahy. Mora ny mipanga mahanitra amin'ny loka iray. Na dia tsy misy pirofo aza. Satria ny fahantrany aloha dia efa pirofo iray azo ampiangana azy. Sarotra kosa nefa mipanga manan-karena na dia efa misy pirofo aza satria na renany dia efa pirofo iray tsy mampitombona amin'ny fampiangana azy. Mba mahita lasaina koa ndry ity a. Tsy hoe izany lalitsaina fa tena ilay pirofo malagasy na ela izany a. Ary ndry izany tena mahatadidy lesona. Ka inona moa no andehanana any ampianarana any raha tsy tadidy lesona e? Fa mbola miverina izany nareo rahariva? Tsy miverina izay androany ka. Tsy mangy androany e. Ay tokoa moa. Lany ty sakafo e. Sady efa ho avy izay ilay rasefo amerina ao amin'ny violon. Izay lesy fa dia mahereza. So ihany ary fa teto ihany dia vita fa tsy tany tamin'ny mora. Izay aloha e. Ie, dia ty aloha fanafody hoany so dia miombo be ho ny aretiny lahy. Tena mampalahelo Sandra. Misahirana kely mihitsy izy mikarakara sakafo sy manatitra le aty. Fa ny sorako an'Andriamanitra aloha dia sady matsilo saina izy no matanjatsaina ihany koa. Kely dia mizaka adidy fa mangatsika be koa ato anaty violon ato eny ahoana moa mitsangatsika. Tsisy lavika, tsisy lamba. Rehefa tafavoaka eto raha pisy dia tsy maintsy atoro be any an-trano. Ary mba tafaverina lolo ihany koa se ianao tamin'ity mission indray mandeha ity a? Ka nisy ny fandaminana vaovao dia tsy niary tapa-bolana dia miverina ka. Ka nanahoana lamina tsara ela tato. Ka inona moa no tokony ampikorotana ato tanàna milamina be ato e? Ary mba nanahoana ilay asa natao sedra vitan tsara ihany ve? Ao ilay izy ao. Mbola tsy nikitiako. Akonga moa malala hoe tsara io na ratsy. Ianao ihany malala an'izany. Eny aloha ary fa hojereko rehefa avy eo. Rangaty e. Fa angatsy lozany na fitsika ty ilay sedry. Fa ahoana? Nangalarina inge ny telefoniko dia tsy hita hatramin'izao. Tsara? Zany nangalarina ho aho. Ka inona izany dia niantsoatsoana areny ka? Vao avy mividy telefona vaovao aho. Dia puce izay vao nirecupereko io numéroako. Ny mifandray amiko rehetrarehetra za zao very any daholo. Vao manangona numéro tsikelikely aho io zao. Fa azonao antoka ve fa izy ny nakazy nefa? Ianao ty ve maninona? Izy indray ary no akazy eo e.
tsy nisy afa zasy izy ny teto. Zange efa niteny taminao hoe tsy azoko antoko iny sedriny. Aloha zany resaka izany aloha hoany fa ndeha hijeran'le asa hoe vitan'le rialy fa tsy vitany. Mandeha anare. Zako efa ela tsy nandehandeha tao tsy nanatrano tao. Aleo ary hoany aloha sady tokony volena amin'izay koa mba atao fanalanandro ato e. Zay mihitsy. Mba vitan'le ry tsara koa zany zany fa raha fahitanazy aloha somary mafimafy ihany nefa dia tena vitan'le ry tao anatin'ny roa andro. Tsy ataoko masony clé aloha fa tena tsy mihina hoe vitany sedra nangalatra telefônina ka zaza mazoto miasa be ohatro zao. Mafana koa zany andro zany aloha hipetrapetraka eto tambony topahiso eto. Odry, ary izy avohitsako zany. Odry, tena ny telefôniny clé ty. Ary latsaka teto zany le telefônina dia tsy hitany dia zanak'olona ny endrikendry. Marina tsy mampalahelo le zaza nidry violon tamin'ny elokaty nataony. Tiany zany no atao. Alora rangaha fenina ny clé aloha hoe hitako le telefônina. Tsy ho lazalazaina moa. Fa tsy misy eo Ivon ve ty manatony ty. Tena mangofotra be zany. Manao ndry Sandra? Manahoana tompoko? Ahoana kainy ianao zay? Ao WC dre? Ie, ao an-tranao izy matoritory ao am-pandrianao. Fa ahoana tompoko? Tena mifona re tompoko. Tsy naka ny telefônina anareo zany izy. Aza mba gadraina ntsony izy fa mba efa ampy izay nitazomana azy tany amin'ny pôlisy izay. Tsangana kifa aza mandoaly keo a. Misy resaka ho ataoko amin'ny fotsiny. Aza matahotra rehefa tsy ampikadra zany a. Zany a. Manaora tompoko. Manaona sea. Tena mifona tompoko fa tsy naka ny telefôny vadinao zany ange a. Eny fantatro zany fa tsy naka an'izany telefôny zany se. Ny antondriako zao dia nisy ohatran'se hoe vitan'se tsara le asa. Tsisy fisaorana tompoko fa niange asy. Efa tapitra voaraiko daholo ny karamako ka raha ohatra ka misy asa hafa indray ihany dia miala tsiny tompoko fa tsy afaka. Sady zaza ohatra tsy dia salama. Tsy za misy reseny antondriako fa tsapako hoe maty antoko se tamin'le asa ka tiako ampiana ny karama se. Zany ve tompoko. Sao dia manahirana amin'ny vadinao kosa e. Le ny fanarahantsika range saika nanalany e. Saingy tsy nanaika aho moa kanjo vokatra izay dia noendrikendry nangalatra ny telefônina e. Tena mifona ary se tamin'ny nataon'ny clé vadiko ny se. Sady nahazo aretina mihitsy angesedra tamin'iny. Efa hariva vao ny sakafo. Sady mbola sisa tsaka no tsisy loaka. Ny ampitso indray dia mbola tany amin'ny pôlisy koa. Tena mafy zany a. Izay mba ho aiza e. Tsy mba tongotra isipaka sy mba tanana andrangotra. Tena ifonako izy menatany nanaovambadiko anareo a. Aza matahotra nareo fa ho teneniko mafy izy. Aza tenenina izy so ampiady anareo mivady zany. Sady vao maika hitompoko fankahalana anay dia vao maika ho loza ny anjohanay. Aleo zany hivalan'ilay izy menata. Fa zao a. Eny tompoko. Tia misy 3 alina ariary fanampiny karamaseny asa sy mba fanampiana anareo. So dia tsy mety re tompoko. Sady so anahirana amin'ny ramatoa vadinao ka. Amin'ny foko manontolo ny anolorako anareo an'iny. Ary na momba ny clé indray a. Aza matahotra nareo fa tsy ampahafantariko azy. Raha ny amin'izay indray anga dia keny ny fanampianaoko.
toetran'ilay vadika marina dia vita venona nome vary sisa tsara. Aloha tenenina tsara dia aleo mody tsy mahalala zavatra. Mba hatsotrako sarisary ilay misy hoe Ivan tena mifanohitra be izy mivady. Izay aloha dia marina. Fa raha zao angeny fantatry klehibe vatakorona ka asy anjoa antsika. Angamba dia vita indray no miteny hoe paty izany volo izany raha tsy izany akaky polisy eo. Fa ny malaza ny saiko ary satra dia ilay teny misy hoe Ivan hoe fatony fa tsy naka an'ilay telefony ianao. Nefa izy ka tsy teo mihitsy tamin'ny fotoana nahaviry an'ilay telefony. Raha ny fahitako azy aloha dia mety nifatokisany hafa fotsiny. Ny olona manam-pahaizana ohatran'ireny ange ka mahafantatra voajereny fotsiny ny olona iray dia fantany hoe ty tsara, ty ratsy. Aiza koa ka hoana raha tsy fantany hoe ratsy toetra be ilay vadiny nefa dia mbola nalainy vady ihany. Ka zavatra afaka izany tsy resaka tsara na ratsy ny jerena amin'ny fanambadiana fa resaka fitiavana. Na fantany iza hoe ratsy ny vadiny nefa tiany dia nakariny ihany. Ianao koa mba mahita lazaina ka ohatr'ireny olona efa mba manambady ireny. Fa nga voatery hoe manambady ihany vao afantatra an'izany ka. Sandarinina. Ahoana izay papa? Farakely ianao fa maika monjy asa. Fa misy ina ry papa? Zao misy sarety tanana izay tondra fasika eo anao dia mba raisindry izy. Fa fasika atao inona izany? Andalorana ny dozy vesy eo tokotany io kia. Tsy maninona za koa moa eo ihaniko. Tonga dia meko andreny vola dia aro mahasara koa ny sarety. Raha voatsy feny dia ena ny vola omena azy. Ny papa koa aiza ry ny alalako hoe feny na tsy feny fa omeko azy fotsiny ny volaniko. Ka ndraindray ny ry zalahy reny fetsifetsy. Ena re omeo aty fotsiny ny vola dia hitako eo ny ataoko. Tika. Aleo aloha ry zalahy izaho mety tsika. Itsy ilay trano. Aleo aloha eny an-tany. Tsara kosa ilay trano. Hita mihitsy hoe tena deba ny tompony. Ty eto ny vavahadika. Ary misy sonnerie izany aleo tsindriana avy hatrany. Misy olona ao am-bavahady izany. Ngamba izay ilay mpitondra fasika andresan'ny papa fa aleo jerena. Izany fa misy olona manatona. Ahoana ianao izay Tsara an'izay tovovavy re izany. Variana be izy mijery aleo anontaniana ihany. Ahoana ho any ianao izay? Manahoana ianao tompoko? Tsy tompoko aloha ny anarako fa Sandarinina. Tsara fa misaotra ary ianao? Salama tsara. Ilay anarana ny efa fantatrao? Sedra. Faly mahafantatra anao ary. Dia ahoana ho any natondianao? Saika mba hitady misy tsiora azafady Tsy ao izy fa izany zanany.
Misy inona ny ilanao azy? Ka anatitra le fasika izay. Hay ve, eto aty ary efa nampitainy tamiko mantsy ny afatra. Ay ve, ka azo vahana raha ve vavahady lehibe io ampidirana ny sarety. Mety ka, sainga viatra aloha pio kely amo azy. Tsotro izany raha tovovavy a, tena arakaraka ny endriny. Toa satroka foana ho eto akaikiny. Haiko ty izay, inona ary nanosika ilaza ny anarako teo. Izay, ampidiro amin'izay ary ilay sarety. Izay izany mademoiselle, reo le fasika dia ampitahony amin'ny renao fa raha tsy ampy dia afaka manampy izay. Aza matahotra ianao Ramose, ataoko tonga ny afatra. Ramose ahoana ary? Ka zaho toa no mademoiselle ako. Fasifasika amin'izany e. Tia ny volanao dia manaraka. Velomy setra. Velomy Sandrine. Tena tsy afaka atao tsaiko mihitsy ny endrika Sandrine. Inona ary no antony? Sa noho izy tsara fanahy be amiko ve? Tsy mba nanambanimbany. Nahita an'izao aza fa mitarika sarety no asako. Nolazainy ihany ianarany. Ny zavatra tsy afaka aloha dia sariko foana hita azy. Izany angamba no atao hoe latsapity. Tena tiako le tovovavy. Nefa amin'ny fomba ahoana no itiavako azy? Zakam-body kely. Ny anina androany tadiavina androany. Izy mipetraka amin'ny vila tsara tarehy. Manana ny ampy. Ny hanina hoan'ny afaka 100 taona efa hitany tamin'ny 10 taona lasa. Be loatra le elanelany nefa fizany dia anakana ny fotsy fankatia. Eny e, hita aloha fa sarotra e. Ataony ny kobomba hoana tokoa moa ny araka amin'ny voromailala. Ny iray mahazo trano sy ilaina ao an-tanàna. Ny iray mpitsindroka ny latsaka eny an-dalana. Ampanginy ny folo ezara sedra aleo mijanona ho nofo ihany eo atratra ny Sandrine. Trano sy tia mahazo aty fa tena tsy afaka atao tsaiko ny endrika setra. Le tovolahy nitarika sarety. Izy aloha mpikany sady sy mba maloto ohatran'ireo mpitarika sarety sasany ny fitafiany. Tena tiako fantatra momba azy iny. Aiza izy no mipetraka. Tena tsy mety afaka atao tsaiko ny fandiniana teo amin'ny vavahady iny. Sasany tokoa ve ny atao hoe fitiavany? Dia mety ho sakana ho anay ve ny elanelana misy eo aminay? Roviana indray ary sovo mba ho hitako. Teo ilay sarety ry Sandrine. Intelo? Dia efa nijery tsara ve hoe feno tsara ilay izy? Efa voajeriko rehetra papa. Mihoatra amin'ny feno mihitsy aza. Ndre tiako mba mahita lazaina. Dia raha tsy feno ary izao dia atao ahoana ary zareo ary? Tena ena volaniko. Papa koa mba ratsy saina. Kitafo izany e. Misy andry zalahy reny eo amin'ny fetsifetsy e. Tsy fenoany tsara kory ny saretiny. Ilay olona teo ary olona tsotra beko. Miteny mihitsy izy hoe raha tsy efapony dia mbola azo ny ampiana. Kosa. Ary mbola ry zalahy reny indray izany ny alako hitondra manaraka.
fa ngamba ilay misy ilany papafasika. tiako lalorina le rindranao varatra io ohatra mitady hiboaka mantsy le lalotrako. Dia reny ihany izany tenenonako fa iza nefa nahitana andreny eny amoron-drano mampiakatra fasika eny izy matetika dia teny nahitako azy. Sa afaka makandry mijery azy dia mba teny eny hoe anatiro mitovy amin'ilay teo iny hoe tsy manina mihitsy ka sady zara-pitsy sy mianatra. mety eky izy izany sady mba afaka manao zavatra hafa ihany koa amin'izay ko. Zara ka sy papa ny teny an'izany sady za te hiresaka be amin'ny setra. Putsy, ary ino ty mahalasa sainandry teo Tsy sina rery papa. Ilozakela angamba aloha ianao fa mbola misy devoara tokony atao eny apetrako ao amindry ihany mividy le fasika ara-pitso tena tsy misy kandra mihitsy androan'izany ny fasika nefa reto betsaka ry zalahy retsy koa tao tsy miasa sainy izany mihitsy ilozany manao domy fotsiny eo amoron-drano azy moa inona ny esansainy ny tenany ihany ny velominy tsy mba mieritreritra ny ampitso fa dia sy azo androany la ninona androany la nyrevena fotsiny izay vola miditra. Tena tsara vintana tena isedra io mijoro amoron-drano io aleo anatonana vetrany. Manao any sedra ohatra marina manao any mademoiselle. Tsy mademoiselle aho fa Sandrine. Andray tena mitobotoboka be izany foko izany ianao koa tena manaitra fa nga ianao matory mipetrika sady matory am-pitsanganana azy ka dia ina koa zao mampiondrikondrika anao amin'izany fa saotra eny tomko anatery fasika indray hono izay izany ve dia rovina na zao dia zao raha afaka nareo sady efa misy voninao sary izany dia ohatra le anaterina reo tamin'iny ihany ilaina tsy maninona raha fa zao dia zao ihany dia aterina ihany dia tonga dia miaraka aminareo makany ahy izany tsy maninona tonga dia mandeha any ianao fa somary elaela kely izay tsy tiako koa ny anahdroadronindreo namako reo anao eo jerereto ry zalahy fa miady nisy nangalatra angamba tamin'ilay domina tony teo tsy aleo atsony ry zalahy avelao amin'izay io dia nao hiasa dia zay sa Sandra any an-trano izay andrasana fa terina ihany ny fasika. Sandrine fa tsy Sandra azafady fa nafangarokolokafy ianao. malalaka tsara kosa ny ianareo ny tanàna zao io ny tanao malalaka fa raha vao tonga eo ny camion dia nanasiana ny tongotra ao ara mila tsy hisy mihitsy fa ianao rery angano ato misy fanampy miaraka amiko ka dia ny gardien fa zao dia ilay vola vidy amin'ny fasikareo ry ary toa tazominao ny tanako ka ny tanako koa aza ngeka ka tazominao oay azafady ary izay zany ry sedra efa reny ny volanareo dia rovina indray izany miona atsoy fotsiny velona ary tonga izy dia laza veloma antsoy aozy amin'ny fomba ahoana nefa ary aloha tonga dia zarainy eto ny vola dia omena ny anjarandry zalahy ry zalahy zay efa sasamiandro ao ivelany ao mantsy dry ary inony ty ny taratasy ao misy numéro telefona zay vo azoko ny tiany ambara
mirany endrika ery nge lazana ry zoky aiza kokia fa miramirana ahoana ka ohatry ny hitako mimerery mihitsy ary lahy teoko ay ve ka nisy zavatra nampiome aky isendra tsaroka hoe ahoana izany ka mba namanky fahoriana ho no a le bille dia saika torana mempo manamanjo fa ho zao le ry hoe ny varavara nidirana ny anareo fa ny voany dia anay mba mampiome koa letsy izany ay fa tsy hoe ny fahoriana ny raha antsika mizaka ve ka jareo ary nyriko ara mba momeko fa zao akia isarika le namandriny moa manana telefona ie fa ataon'lahy inona misy lahy koa azy akia misy patron zay hoa nangataka numero tamiko hoe atsona hony ary rehefa mitady fasika izy nefa tsy manana telefona dia telefona n'olona ve no ampiasainy lahy miresaka asa manina nefa raha mividy ka aiza nefa sy voly fa ngako moa la hividy an'le lafo be reny na le tahiry kelyntsika ao renge dia mahazo tena hevitra mety aky izany amin'izay mba afaka miantso azy ry Sandrine otry fa Sandrine ahoana Sandra loza koa izany tena Sandrine tao an-tsaiko indray no voalazako dia aiza araka le volona ijereko azy fa ilaina maika mantsy le izy kora maika manina raha any amin'ny taxi foana aloha miantso dia raha pitsika miaraka mijery any an-tsena marina mihitsy aky izany le hoe ny an-tsena no mijerijery an'le fozafoza kely ireny fidy movoka le tsirisetra ianao koa izany tsy aleo ve aloha mijery an'le telefoniny sao mantsy lahany eo ny vola dia tsy ampindray ka izay azon'le vola ny vidinako elaela koa za izany tsy tato an-tsena ka nafo moa le vidiko hijery kapa dia hividy patalo sy akanjo ohatray tsy setra ve tsy tazako mividy mofetsitsy tena izy io ary samy vehivavy miaraka amin'izany sady izay indray ohatry ny miangotongoto be ary tsy tsikary mihitsy nefa dia efa hita akaikiny eto dia ahoana atsona ve sao dia nahirana io ka izy ary bogozy kely rehefa mekano tsaratsarako tiako kely ery nefa efa manatombo Sandra ndao amin'izay fa inona raha mbola mahavariana indray ka mbola miandro famerim-bola letsy io izany le Sandra nampifandosony anarako tamin'iny ary hitako ange izy tsy mbola niantso tsy hitako tsara ny endriny fatakona tena mifahitako ansetra niaraka tamin'ny vehivavy avy tany itsiny iny ve fondarao ka iny izy efa manatompo fondarao vofotovy amin'ny anarako ihany sady voakopla kely ry zareo sady oatra mifankatia be mihitsy mifahitako azy fa tena mafy loatra ry nahoana tsy afaka atao tsy haiko foana ny endriny ny tanan'le namena ny tanako sy ny tanako le namena ny tanany tamin'le nomeko voly ka eno efa manotompo tanteraka tia le tonga tamin'ny ranjoika hoe efa manatompo fa fahalalam-pomba no mitsikiny atray misy miantsy ty tena numéro tsy ao anaty répertoire izany rasano raisinary allo Sandrine ve zao azafady izy indrindra tompoko ay sidra ihany ty dia nitenenao hoe antsoy antiny amin'ity zay aho vo afaka ny antso ay ve ka antsoy za rehefa misy fasika eo any dikan'iny fangaha moa nareo mbola mila fasika mipapanao
rehefa niteny hoe ampy reoko. Ka za tsy nahafantatra fa ny veroko hoe tsy ampoko. Azafady ary raha somary nanelingely. Tsy manina ry se Veloma mademoiselle. Veloma lesy zay koa tia ilaingako. Teny modely amin'ny resaka fasika no manidinako ny resaka nefa dia tena fitiavana tsotro izao ny antony nanomezako azy le numéro ky. Tao ahoany na tia azy za tsy tia handratra ny voko. Atao ahoana ny araka amin'ny olona efa manatompo. Azary mafy aza ny lohako izany ka ohatra ny tsy mino ny saika efa manatompo izy. Ohatra ny te-ona be amin'izany alora nga verina tsona. Tena tsy naposiko hoe izany ny anton'ilay hoe atsory za mba nanantena hoe resam-pitiavana. Ilay izy resaka fitadiavana, mbola resaka fasika. Nefa ndry fihetsiny rehetra to manambara zavatra amiko izany. Sa ve zany diso fandray no le foko midobodoboka be raha vao nahita azy any ka ny saiko avy ny lasa mihevitra zavatra hafa. Tena diso fanantenana no tenako fifaliana ilay izy fahoriana. Efa namerina ny antso. Allo raisina. Allo? Ahoana izay mademoiselle? Misy adino kely. Inona le adino kely? Afaka ve ianao rapitso? Mitao-pasika ve? Iaraka miketrena fa misy zavatra vidiana mantsy dia tsy zakako. Dia mba ianao no mitondra azy. Ka ahoana afaka ianao? Fa roviny io. Rapitso raha afaka ianao. Tonga avy eo mba vardina amin'ny sivy. Tsy maninona fa afaka Dia ohatrina ny karamanao? Izay omenao fa tsy maninona. Azo mari-potoana kosa ianao izany Ka resaka asa inge tsy azo atao ambany zavatra. Ka le izy raha tsy raikitra indraiko. Tsy raikitra ahoana? Ka nisy olona nanao fotoana amiko androany dia hoe hiaraka izay dia efa tonga ao izy. Fa olona izaka raha tsy mahadiso Fofombadiko ry se tena naondra ny lohany marina. Ay ve? Aleo ara andeha. Mety mihitsy izany ka so koa dia anahirana amin'ny Sandra. Sandra? Nga fantatrao Sandra? Hitako nareo tany an-tsena omaly. Pokopola kely aloha Tsika natsoka ianao fa tsy fandray Ary diso hevitra zany isy momba Sandra. Tsy nateny ianao Diso hevitra ianao raha izany. Zandriko vavy tonga ny Sandra raha tianao fantatra. Zany ohatra azafady za ve moa nahalala fa dia niveriko hoe fofombadiko ve izy. Ary aleo amin'izay andeha sao tratran'ilay fofombadinao eto ka hitiraka olana eo. Fa maka ho aiza ianao io Ka maka hiasa fa le anao zany tsy raikitra indray sady ianao koa mbola hiaraka amin'izany fofombadinao izany. Tsy misy an'izany rehefa mba sangisangy izany ry setra. Ka ny ianao tena sanga mihoatra ny loha Dia azafady ary fa tsy ataoko tsony Tsony ahoana? Fa nga ianao tsy te hiona amiko tsony. Ahoana moa tsy te hiona aminao satroko foana aza. Ay ve dia tsy hanao sangy mihoatra ny lohan'ny latsony aray Ndao aloha hiala teto dia aleoany ka fa tohizana raha ny resaka Ay vi atao ambadika ny tranonareo ato misy toerana tsara be ohatran'izao anay daholo voankazo ireo. Ary tsy misy mangalatra nefa tsy misy fefy
Ny sedra koa manina tsy resaka za mihitsy zao ny ale atsika ty. Azafady araiky Vy toa mikisaka manakaiky ahy ianao ka nilatsahan'ny ravim-paiso ny volonao dia tiako esoronako. Ny anao koa ary io ny latsahan'ny ravim-goaviko. Zany ve? Sandrina, tiako ianao. Sedra, za koa tia anao. Sandrina, ohatrany voasary mandarina, tena tiako, laniko hatramin'ny hodiny nefa ahatra ve fiarahanay. Hitako sakana mantsy ny elanelana misy eo aminay izy. Izy zanak'olona misy atao. Za mafiady mitongo voahoana nefa tsapako tena tia izy ary za tia azy. Dia ahoana ihany koa ankasitraka ny fiarahana ihany koa ve ny papany. Alolo ranga matory dia raha-pikito zany rehetrarehetra zany avy kely angenao ry clé ahoana zay mba afaka ve ianao oaizy io andefa nyty voloteny amin'ny zalahany Tomasina aho lano mantsy mivarotsy ny zalahany nefa tsy misy tsonoko ato anaty foronako ato. ay ve tsy maninona fa afaka azy zao ve? Ay reto ary le voly tsy vetsy ty dia alefa n'le numéro ndrasamy basofeur iny tsy efa nomony izy ka le telefoniko le veriny inge dia taraiky any daholo ny répertoirako e. ay tokoa moa fa tena tsy hita mihitsy zany le izy. Tianao koa zany efa navadiky le sedra chiffre re. Aleo re zany moany fa andana aloha alefatsy le vola ary ndasy fa omeko anao numéro any ay dia mba pikely von le vola fa any a dia anararota etsena kely efa mivoaka any any tsinonako. Iny ary afa tsy maninona. Dia anararotra kely antsony tsiory tsisy fika mantsy ny firesahana azy eto masony ivon. Aisany misy gaso andefasana an'le vola. Aleo raha tonga dia niantsena any mihitsy eto manakana taxi. Fa tsy clé be vatan'orona indray ve ty mandeha ty dia tena mifanohatra izy mivady ary iny ty ataony eo miandro fiarangamby izy zany. Ohatra ary tsy klimatinina ve ty mijoro eo amoron-dalana ty tena izy mihitsy io aleo raha mijanona dia antonaniana. Fa tsy ny fiaran'ny papany Sandrina ve iny ary toa mijanona eo akaiky ny clé be vatan'orona izy zany. Fihinana ataonao eto oay tsiory midira aloha atao anaty tomobily. Hoay marina ary mifankafantatra kary zareo iny fa nihiditra lehibe vatan'orona oy toa mifanoroka. Reny fa laza ary misy zavatra latsaka io. Poketra, tena poketra ny clé io. Aleo hoe alaina dia jerena.
Vitana nahitanao teto Vahoana koa. ka eo ampiandrasana taksi mihitsy ahy no nandalo iniko. Fandeha aiza aloha iny io? Andeho anetsena so dia mba afaka manatitra ianao aloha hoe Ka mihitsy ny lalako e. ahe Ary anatsiny aza ateriko foana ianao e. misaotra kiseria zay ngele tsy afozako an'lay. Io akaiky ny casse-point io anjanona ry Aiza, eto? Ihe, io mihitsy. Misaotra betsaka. Atsoka ianao raha riva dia alamina tsara ny programa. Eny ekia. Ao ary biso kely aloha e. Areza ny poketrako. Poketra teto mba lana nefa ary so dia mba taraiky any anaty fiarany tsiositsosy. Aleo izy atsona. Ohatra aiko moa ilay telefona any anatin'ilay poketra any. Tsy maintsy atsona etsy amin'ny taxifona zany. Any tena losa dia aiko any daholo ny vola. Tena loza tia marina. Izay avo andeha tongotra ody. Dia ataonao inona izany izao ireo vola be ireo ry sedra? Averiko any amin'ny tompony mba hanaporofoko aminy hoe tsy mpangalatra araky ny eritreriny velively aho. Vola ihany izany tao anatin'ilay poketra? Nisy telefona koa ka averiko any daholo ireo sady arahako moral be ahatonga saina azy. Koa maninona nefa raha tazominao antsika ireo vola ireo e? Atao inona nefa e? Ohatra hoe fidianana teleko. Ka tsy tonga ve dia hozy ny sasany hoe nandeha tsara ny vakitrano sy ny arom-posy dia izay no nahazoana tele. Tsarovy tsara ry sandra fa ny olona mahantra raha vao mahazo zavatra kely dia lasaina fa mangalatra. Ny mpanankarena kosa na mahazo fiara isan'andro aza dia tsy azo atao hoe mangalatra fa hoe mandeha izany ny bizina. Koa raha hanampiana ny tahirisika fotsiny azako. Tsy tadidin-driva ny tenineny e. Hoe ahoana izany ry sedra? Le hoe aza mivelona amin'ny atsembohan'ny hafa na zavatra hafahafa e. Fa aleo ny atsembohan'ny tava ihany no ivelomana. Noho izany tsy nitsemboka tamin'ireo vola ireo ka ho averiko any amin'izay nitsemboka taminy. Ka dia ndana ary izany averenao any ndraoko. Ary maninona marina raha omena amin'ny misy Yvon? Izay ahatonga saina ny kleny any tanjoko. Sady zay ndray tsy mandeha ny telefona e. Zalako miantso hoe mbola tsy tonga le vola. Ka losa ngery Yvon e. Very ny poketrako dia very ihany ny vola. Ahoana tsara? Zany e, za koa tsisy telefona. Ka maninona aloha raha niantso tamin'ny taxifona? Ka na ny ariary aza nge tsy nisy tsony taty amiko e. Za io ankena andeha tongotra nody ny angy avy any etsena fa tsisy vola ataoko frais mihitsy e. Fa taiza mively le poketra? Lasa mipangaro posteny etsena angamba. Raha ndray izany. Zao le vola efa ilain'ny zalany efa. Eo aloha anao fa lasa ka andeha vola indray izany zao. Dia mba hitondra yaourt-tany ange hafa tena riraka mafy azany e.
ty ndraiky lehibe vatakorona aleo arabaina aloha. Ty indray le sedra ny dozy ty ary aiza indray hono izy izany ndeha angarobosy. Manao any madame Clémentine? Izy koa no malany ty eo. Vonavony zany sa ve tsy henony aleo atsona. Azafady hoe madama, saika hiresaka kely. Inony koa izany mba hatsotsony eo. Toetra n'izay vehivavy zany, marina tsy nangariany dia lasa izy. Ery zany mba saika amerina azy ale poketra ny very. Tena mandany iona amiko mihitsy izy ny fankalana fotsiny zao. Dia ahoana zany ny atao? Sa naraka ny lalany dia sa naraka ny tenin'ny Sandra dia tazomina tsy averina ny poketra sy ny telefona. Aloloha ranga mandeha. Poketra madame Clé. Efa saiko meko azy nefa izy miavonavona be. Mandany resaka amiko. Misy miavonavona izy zany. Zany mihitsy. Koa raha zany maninona raha ny hevitrano marahana izy? Hoe ho ampiasaintsika ve le vola? Eko. Ialany ena hita fa tsy hoe nangalatra e. Sady valany nanodina ny latany amin'ny violon koa zany. Ka ny tena tanjoko ane dia anadio ny sainy sy ny eritreriny hoe tsy naka ny telefoniny zany no izay ahatonga saina azy. Ka izy ary zany mandany eona amin'ny lako. Inona ny atao eo? Monsieur Yvon no resahako aloha mba ho halany enina. Dia firy andro indray zany ianao no any amin'ny asanao andro Yvon? Herinandro ihany akia. Tena matsiaro irery mihitsy ailozanao ato. Ka ianao ihany anie manao izay tsy hatamanana izay ankizy mipetraka ato amintsika ko. Izao anao matsiaro irery rehefa tsy eto fa izao tafahoana tamiko sedra dia maniry resaka aminao hono izy. Iresaka? Ye. Momba ninona hono zany? Angeka tsy mahatokotoky an'iny. Dia manendaka ko. Mba lasa lavitra kosa ny fitsaranao azy zany anendaka ve izy dia aplaza fa tsy tonga dia sakana ny kodomirana ianao. Ka tsy hitako hoe inona ary no antony angatahan'ny fionana amiko hoe. Dia namarina aminao fotsy izy ngamba hoe tsy nangalatra amin'ilay telefonina anao zany. Efa hita fa izy ny nakaniko. Aza manendrikendrika tsisy pirofo ry Clé ary so kosa ary mba anatitra an'ilay telefona izy dia hifony. Asa loko. Ka ahoana? Resaka amin'ny anao sa ahoana? Efa saika resaka taminao hono izy saingy toa hoe tsy nety niresaka mihitsy ianao. Zany mihitsy. Dia izany nanafarana fa ianao mandany resaka aminy. Ka tsy hitako hoe tsy tiako fotsiny izao koa no miresaka aminy. Aza dia mitsaratsara olona ry Clé resao ihany izy aloha. Ho hita eo ihany re zany e. Leo aloha andrasako eto fa tsy maintsy mandary eto iny. Alany enina farany rehefa tsy mety miresaka amiko izy dia afaka didy dia tsy maintsy arahana ny hevitra Sandra. Tsy fantatra ihany koa rehefa nampitay Monsieur Yvon ny hafatra. Leo andrasana fa ho hita eo hoe tidiko izy fa tamy. Leo manontany navy hatrany. Manao any madame? Manao any? Andraso kely vetivety ange madame roa minitra fotsiny no angatahako aminao raha mety. Miangavy re milela-paladia. Raha mety dia izay ihany fa rehefa vita izay tsy hanelingelina anao intsony ka inona ary ny tadiavin'ilay kely amiko fa maika ary angianina fa sao dia mikasa hanendaka. Sao dia mba tafa oatra loatra madame zany fitsaranao azy zany
sanatry amiko izany hoe hihinana izay tsy nisasarako izany. Efa tapitra ny 2 minitra Zoary saika hanome anao an'ity fotsiny ohatray taisy ty saly kely izany nanendaka teny etseny mba sanatry avo kosa ry madama anendaka anao ve za dia amerina n'izany aminao indray dia reny eo anatiny fa mbola ao vola valy etsy ny kara-panondro ny sarinao sy misy etsory aza matahotra ianao fa tsy misy mahafantatra momba ny sary iny akotra losity latsaka iny talohany nanoroanao an'ny misy etsory matemy dia tao anaty fiara iny tsy mbola mahalala an'izany misy ivonvadinao aza matahotra ianao fa sa velively no ampiady anareo losako soroka aminao koa fa tsy mba mibeazina anao tota kely izay ninona tsy fananana azy fanantranay ny afatra aminao dia movay ny toetra ratsy zay fa tapitra nyresaka aminao misaotra anao ny hainao iny koa ny resako farany aminao tsy hanelingelinanao zantsony velomy ianao sedra ny raso aloha tena lasy izy maro losako marina za dia nitsaratsara olona fotsiny nefa olona mahatra kely iny nefa dia vita ny namerina ny kitapoko latsaka sady zay indray mbola mahafantatra ny tsy ambarateloko amin'ny tsiory izy keo nefa dia mbola nanafina an'izany tamin'ny vao na dia hanana ny porofo tsara azy izany tena menatra menatra tamin'ny fihetsiko dia hoany ahy dia hifona aminika finona mampitanondrika anao eto sady zandray atao lavitra dranomaso fa misy ina ry klea fianakaviana maty anga tsy fianakaviana maty izany ka ina ary mampitanondrika anao ohatran'io momba ny sedry fa natao sedry iny ianao hitanao ty tsy nively boketra anao very titoko sady tsy nisy banga ny tao anatiny na ny vola na ny telefona zany fa taizana hitanao an'iny tany amin'ny sedry sedra eno zay zany nitadiavany anao izay mihitsy hitany latsaka hony dia efa ela izy nikasa mierina nyity saingy izany nandahatra any tsy mety resaka aminy rano marina dia tsy ny raha azy mihitsy ka zany eneny dia sahako tamina hoe aza mitsaratsara olona ho ahy tena marina mino zany ianao zao fa olona azo antoka le kambotikelina dia efa ninjehana fatratra aza tena menatra arivon menatra menatra tamin'ny fihetsiko menatra tamina nendrikendrika azo mpangalatra ka nanidy azo violon zay aloha dia fa zava-dehibe mifatsapanao ny adisonao sady zao koa ny telefoninanao koa tsy nangalarana izany fa hitako tao amin'ilay tanina sainy zany zay mbola tsy nambarako anao zany marina menatra ty lozako rivon inona zany zao tokony atao dia nitana fotsiny leonao zany mifonany aminy dia onero ny ratsy vitanao taminy dia zay tsisy afa-tsy zay raha te hilamitsaina ianao eny marina zany fa ono aloha angah ianao tsy andeha indray efa vita ny rafira any le taratasy dia aty fotsiny andrasana ny entana ka fa izao koa ivon mifona aminao mifona afa diso taminao diso maninona nanitsakitsaka anao arivon aona tsara nanitsakitsaka ahoana andraso ary fa tantaraiko aminao
Itanao ve zany clé? Ivao a mifona ao ae, mifona ao fa diso e, tena diso ae. Eny mamelanelo kao saingy aza tao mandrontsony. Eny tena miaiky mifahendreny sedra satria zao ninona fahakalanao azy a de vitany tsy nilazan'izany tamiko mba tianmbana ny tokantranontsika. misaotra kiry Ivao koa, tena marina izany. Mampihetsi-po mantsy le teny nataony hoe miova amin'izay, ary tsapako fa ny ampiova tokoa ny tanjona kendreny tamin'ny namerenany eny poketriny. Ka zao raha piditsika de hoany ary mila mifona aminy ianao. Eny tsy maninona fa ifona aminy ae. Dia izany akery Sandrina ny fiainanay a. Onjonjonay menadasy isan'ny fiainana taorinana hafatianiny eny. Tena mampalahelo izy izany. Aza matahotra sera fa tsy saraka aminao izany ana dia eo azy ny elanelana misy eo amintsika. Tsampako mantsy fa tsy nono hoe izay manana ny tiavanao hafa tena fitiavana madity sisy pentana. Misaotra Sandrina. Azao? Misy zavatra mampanahy aho ae. Ninona ry setra? Ny momba amin'ny papanao, moa ve ankasitrano ny fifankatiavantsika? Momba n'izay indray aloha tiako. Saingy ny pianiko aminao dia izao hoe matokisa fotsiny ny fitiavako. Fa misy zavatra lazaiko aminao mikasika ny papanao? Maninona ry setra? Hitako izy mifankatia amin'ilay vehivavy iray izay. Ahoana ny alalanao an'izany? Fantaro tsara ilay olona miaraka aminy, mipetraka ny akaikinay mantsy. Dia ahoana fahitanao azy? Mba olona tsara ihany ve? Andrasary fa ho tantaraiko anao no momba azy. Raha tsy toetra be. Izany efa nitantaraiko anao izany. Tray enjany izany sera. Hoe taraiky teto amin'ity saty tsika. Tsy aleo amin'izay moa to efa hariva ny andro. Efa tonga koa izay papa. Sera ary izy ity manantony ity. Tao papa. Sandrine, arina nataonao ity iny? Sady izay indray manahoana tompoko? Lasy lahy mandeha fa tsy manahoana eo e. Enao kosa Sandrine mody ianao zao dia zao. Aia! Dia olona ohatran'iny very Sandrine ny andanianao andro e. Fa olona maninona iny ry papa? Ataoko fa nofisy raha ohatra antsika ihany. Dia izany vianaka mba valitenao a. Enao vavitokako sady za olona manana amin'ny maizy azy. Nefa dia mivary lava amin'izay mpitarika sarety. Mba farafarasinay ry sofery. Tsy ny asana ny toetra na maha olona ny olona ry papa. Ny toetra mampanahany. Ay! Fa manam-panahy ohatran'inona ary ty mpitarika saretinao ty e? Ataoko ty voaingany ianao no nalala azy. Tsy ny elana ny aingana ry papa ny tarafina ny toetran'ny olona ho Ine. Rehefa miara-mitempo ny fonay dia mahay miaraka koa izay ny saina sy ny fanahy. Tsy hainao izay zaza voaray ranorana iny hanome morala e. Ny teniko aminao dia izao fotsiny. Atsara manomboko izao ny fifaneraserana amin'in'olona iny. Fa maninona loatra e? Inona ny antony? Sazanao iny Sandrina. Aza mahay maika efa mbola ho avy ny anjaranao mifahitana tsara aminao. Raha iny ajanona hoe momba azy e. Izay fotsiny teniko. Andray ry papa. Andray tsy mety kosa izany e. Izany izy anaka. Ny fananantsika fotsiny tadiavina iny fa raha tena fitiavana izany tsy misy an'izany e.
nefa dia lazaiko amin'ny papa fa tsy miandrandrarena izany iny. Olona voninkiasy iny, tsy manantena lovan'ny olona oatra azy. Tsy ady hevitra aminao aho ary ao fotsiny teniko. Zay valaza. Losy tena nitombona le sitratsika asitrahan'ny pampaneranay. Dia inona ny atao? Andany tenin'ny papa ny kolokolona andritra ny 7 taona sa anao anditra hiaraka amin'ny sedra izay vao tsy nisy iray volana akory ny nalalako azy? Fa nahoana nefa no misafidy? Fa maninona raha izy roa mitambatra? Nahoana loatra kosa e? Sa ve izany raha tsy vintana mahazo anjara tsy mifanentana amin'ny tena? Ny papa tsisy afa-tsy ny hoe tsy mifanentana nareo. Tsy mino an'izany arangaha. Mifanentana izay satria mifankatia. Soavy ianao. Fa nahoana moa antsoavy? Ngafika miady. Ka neveriko hoe matahotra ianao tamin'ilay tratran'ny papa maloko. Eny teo le tahotra. Saingy mahery le fitiavako tia hitanao dia tsy maintsy tonga aho. Misaotra lesiny amin'izany. Za zao tena nanamafy mihitsy hoe tsy ho avy ianao fa hoe tsy navela amin'ny papanao. Ka izy arotrako. Misy tiana le ianony. Saingy nafanafatra mafy mihitsy izy mba tsy fianeraserana aminao tsony. Zany ve? Dia tsy matahotra amin'izany ve ianao? Ka resy ny fitiavako anao le tahotrako. Mitovy aminao ihany a. Indrisy mantsy ry sandarinina. Vao manomboka ilay fitiavantsika dia hisedra olana sahady. Aza atao mahakivy lesy izany a. Mila miady tsika. Mila miady ho amin'ny fitiavantsika. Eny marina izany ka inona ary izany no atao e? Mety angamba aloha dia aloha tsy mifanerasera matetika fa hiezaka ny andresy lahatra azy ihany a. Sarotra koa ny ady ho matematika iny a. Izany raha mba nisy ankizy nivoaka milona fotoan'izany mihitsy. Ny sasany aza misy nilaza fa tsy vita sasaka hono azy. Raha leo amin'izay mandeha hiaingaka, mbola betsaka ny rarahany an-trano any. Hatray, fa tsetra fa itsy tazako mipetraka etsy an-jaridaina itsy. Tena izy mihitsy io. Ary miaraka amina vehivavy ke izy izany. Jereo fampionda-kondana be. Tena izay izany ry vao very ry Sandrako. Zary Sandra, efa mifiry izao nefa mbola tsy mirehitra ihany ny avo. Zako moa variana tany amin'ny Sandrina. Sava re mbola tsy nira ve? Efa na izany aza ve dia sao mbola tsy tonga ihany e? Ry, fa inona ny ataonao mitakoko eo am-pandriana eo? Tady mitomany? Nataon'ilay ihany no tonga izao. Fa nanao inona indray ary ahy e? Fa sao dia verina lafitsitako ary lahy miaraka amin'ny vehivavy iny. Avy? Vatopina ny vitanao? Vao teo e. Teo an-jaridaina teo. Sady amin'izay mifampiondakondana be mihitsy. Tena very. Izay aho vao tena very. Fa very ahoana e? Inona ny averenao amin'izany?
inona ny idirana any amin'ny fiarahako amin'ny vehivavy? Ampianarako ny mba manontolo misy efa hoadinao amin'izay aho fa iny foana amin'izay zao ny ao an-tsainao. Maninona ary sy tamin'ny fitanao Fantahako ahoana ary ny ry e. Ianao milaza fa tsy fanambady misy raha tsy tafita zao nefa nabaka raha tsy azo kokoa nefa ianao efa hanambady sady. Fa tsy namitaka an'izany ary Sandra, mbola mitana ny teny nomeko aho anao sy hatafitandry. Ka tsy vitanao tsony mihitsy izany e. Ianao ary efa manana olona hafa kotrako. Tsy misy an'izany ho aho. Fa raha ny momba Sandrina indray ny olana amin'ry dia aleo fa hajanoko hatreo ary ny fifaneraserako aminy. Aza matahotra nefa tsy hanao izay mampalahelo an'ry manomboko izao izany ary mangina amin'izay moa e. Ary eo amin'izay aloha ndry fa ndeha hikarakara ny sakafontsika. Ty vo tena loza marina, tsaro-piaro be Sandra. Sakan'izay le hoe za manana vehivavy afaka oatra azy. Matahotra izy hoe atao akilabao. Eny e, tsy meko tiany aloha izy e. Tsy manana afa-tsy za mantsy izy mba hianteherany. Dia matahotra izy hoe hosolokolokafa. Mbola zaza izy dia tsy takany hoe toerana samihafa mihitsy misy azy eo amin'ny fiainako. Inona zany nataoko? Raha ny fahitako azy mantsy dia teraka aretim-po azy ny fahitany miaraka amin'ny Sandrina. Jereo reny ranomaso ny androany reny. Aleo aloha matory dia ho hita eo izany raha pitso e. Matahotra momba liana baviko tokana, izay no antony. Dia ianao ve izany sitra dia manana olana amin'ny anabavinao? Za koa manana olana ny amin'iraiko. Rehefa nandinika ary Sandrina, ahoana ireny ilazako azy e? Tonga dia teneny fa tsy maninona. Tsara amintsika aloha mampiato ny fiarahana satria raha misisika tsika mety hiteraka olana be. Za mety hamono anabaviko, ianao anana olana amin'irainao. Ireo olona ireo anefa samy manan-danja avy amintsika roa. Ekeko fa mafy nefa ny tsaratsara kokoa ngamba dia mbola tsy tafiditra lalina dia miala ny mety. Mitsondranao anao ary Sandrina hita ny soloko raha ohatra hoe tsy andronao ny fahafahako a. Eny e, tsapako koa fa mafy izany nefa tsaro fa miandry anao foana. Dia ho andronao foana very Sandrina. Tsaro fa raha tsy tafita Sandra tsy afaka miaraka tsika. Androko foana lesy izany afaka zataona aza ianao no asa. Misaotra kia dia androany angambontsika mihaona farany ary aleo tsy mifampiantsoantsontsony koa tsika. Tsaro fa raha anjarantsika ny hiaraka tsy maintsy tanteraka izany na ho ela na ho haingana. Lasa ao amin'irainao fa tsy miaraka intsontsika. Za moa efa nilaza ny Sandra fa hisaraka aminao. Eny ary tsy mampaninona raha izany. Tsarovina efa sedra fa ianao ihany ny atao-poko. Fantatra nefa sedra ho amin'ny fitiavantsika izao e. Izay aky Sandrina, koraziny ry. Ary aleo aho mba hanoroka kely anao alohan'ny hisarahantsika. Le composé an'ilay mpivarotra. Le vola nefa diniko any an-trano. Izany eritreritra hoe mba tatao paosiko le izy. Le izy adiniko ambony latabatra dia lazain'ilay mpivarotra fa ampisandoka aminy. Izaho ty tsy avela mandeha raha vao tsy voaloha le vola fa tadaviny akana polisy. Afaka mandeha amin'izay ndry efa nalohako le vola vita le composé. Fa
fa izy ianao ny sendra nandalo mividy zavatra fotsiny a dia nitenen'ilay mpivarotra mombanao dia nilazaiko hoe alofa alohako fa izaho no mitaka eny aminy mody nilazaiko hoe namako dre fa iza izany ianao no manampy ahoatra izany ka tsy fantatro ndry hoe iza fa mba nampalahelo fotsiny tena piko e ve tena misaotra betsaka anao soroko aminao aloha fa tsy mpisandoko izany aho adiniko any an-trano ny volako mbola misy entana tokony hovidiako fa adiniko ilay vola sary izao dia tongotra mody nefa raha mety aminao dia afaka mandeha miaraka amiko ianao dia any an-tranontsika miaraka maka an'ilay vola tsy maninona re mofa alohaka aty aloha izany fa ilay taksi be anao raha tsy mampaninona anao iaina aloha ny anarako iaina ny asa andarinina mifaly mahafantatra andre za koa toraka izany ary nda amin'izay ary ndeha tena ny amin'ny aina foana ny saiko raha tsy nandalo aho izany nandoa ilay vidina kompoze any dia voaendrikendrika ho mpisandoka teo izy nefa neka tovovavy tsotra kely tsy nandainga izy fa tena marina hoe adiny tokoa ilay vola tena saiko tsy niraisiko ilay izy saingy izy ny tsy mety amin'ilay tany an-tranony ireny izany ny atao hoe trano bongo mifanohitra tanteraka amin'ny anay tena mampalahelo ahy izy ohatra ny te hanampy azy anefa ny amin'ny fomba hoana salehako any rapitso dia ho resako izy tena tsy mampino tena mbola misy ny zanaka manana tsara fanahy tena ratsy teo Sandrina dia asa izay nahazo angamba efa voatazona tany amin'ny polisy ohatran'ny sedra sady izay indray saika tsy niraisiny ilay vola tena tsotra izany raha zazavavy ka raha mba iny izao ny namako tena mahafinaritra mihitsy izaho koa raha angaty diso tsy mba nanontany ny toerana misy azy na koa hoe nandray ny numero telefona niakatra indray izany rano izany betsaka kosa aloha ny orana tamin'ny alina iny azao kosa aloha betsabetsaka amin'ny fasika mety azo misimisy andro any sady fa misy patron izay ihany vonina haka misimisy ary aleo amin'izay atomboka ny asa raha iandry andro salama tsy tarahaky eto ry le roniko ka mofo maraina mbola nakafoka tamin'ny revomaly ariva zao reny raha koa izany tena mpanina ny mandraka hono ny kamioray tsy maintsy piezava ty nefa ny andrasana ary aloha somary mandeha mafimafy any ohatra ary manino izany direktion izany tsy mety mivily marina tsy tonga dia mamantana any anaty rano matya ary ahoana koa izany fiara mitsototsotso izany tonga dia any anaty rano nefa le rano lalina be andao re olona fa hovonjena izay olona ao anatin'ny fiara io tonga dia zoroko ny akanjoko aloha dia hanao akisitrika avy an-trany ato
tsy naboziko marina kay raha ny Sandrine le tao anaty fiara. Zary no sakra namoaka azy tao anaty fiara avy ao anaty rano. Fa ry zalahy tsy nisy sanany ray ary. Misy ny lana azy ihany le fahaizana milomano sy manao akisitrika ka. Raha tara kely fotsiny dia maty tao izy. Efa mikofokofoka mahatsiaro saina. Fa aiza zany? Ty amin'ny hôpitaly ianao zao aza mikofokofoka be fa sao dia mialy eo reo serum reo. Rizy ianao. Sedra fa hono zao Re Sandrine. Za mihitsy ty tompoko. Ny momba Sandrine indray tsy mbola misy fomba hiantsona azy satria tsy manana ny numéro-any fa raha sitraka ao dia azoko antsona ihany izy. Tsy maninona ka fa aiza ny telefoniko. Ka le izy ange lena dia tsy tsy hanaovana azy. Marina tokoa mo. Fa sy velo no manana telefony. Misy aty ka. Every mba tsy kely hoe ty le numéro ty. Ka tsy misy crédit ty fa aleo atsoka eny amin'ny taxi phone na tsy ambany azy. Tsy manina ry aza matahotra sy fa soloko ny vola sy volako gitara raiky any anaty fiarany. Marina tsy lena be daholo zay. Dia mba teniny izy ry sy mba hitondra vola rehefa makaty. Eny ary zay fa lasa vetivety ampidira crédit fotsiny ty dia ianao no miantso azy. Sady mitsotso kely ny patalohany koa hita ty ivelany ny amandona avy ao amin'le tsoata anatiny. Ary reto fitafiana anaovako reto dia avy amin'ny olona tato amin'ny hôpitaly mba niangaviany. Tena nanenenako ny nanakana ny Sandrine tsy araka tamika. Izay kely iaina ny antony andehanako aty mba tiako raha ompinamintsika roa. Zany veky zany indray veky ty ho antaniana. Tena faly be ary manana namana ohatrandriko. Ka hono ahy tindrivo hoe makany aminay zao dia mba mijery ny tranonay. Tsy maninona kia zara kozako sady androany koa any izay tsy mianatra satria sabotsy. Hoe allo papa yanty tonga fa aty amin'ny hôpitaly zao dia zao fa aty dia aza matahotra ndi fa efa tsy maninona dia aza donona kely mitondra vola zay. Dia hôpitaly aiza? Tsy maninona ary fa sao dia sao ahy dia hoany. Tena loza koa kia. Fa misy kia. Tena accidenté hono dadanay dia any amin'ny hôpitaly zao. Zany veky efa manao ahoana izy zao? Efa tsy maninona hono izy fa zany atao makany. Izy mihitsy no niantso atreo fa tsy tamin'ny telefona fa telefonan'olon-kafa. Fa zao kia ilosako angamba aloha ndry fa andeha hoany sa afaka anaraka anandry? Tsy maninona mihitsy kia sady za koa nge zao tsisy atao ndao ary.
ary toa setra. Inona ataonao aty? Fa ilahy maninona ty koa? Mitondra papany Sandrine. Tena tsy azoko mihitsy fa mpifaninona reo e. Mpianadahy izay. Mpianadanareo fangatsy hoe iaina ny anarandry. Izy izany ilay zandrinao? Ena ry Sandrine, samy anarany daholo izany. Sandra mahazatra anay ao an-trano fa rehefa nivelany sainy an-tsekoly no hoe iaina. Samy anarany daholo mantsy izany e. Iaina Sandra mantsy no anarany. Fa ahoana izany mahalalana ho an'ny Sandrine? Izy ry Sandra le olona hitanao niaraka tamiko, le nahasaro-piaro andry. Aza matahotra indry fa tsy araka tsony izay raha tsy tafity indry. Sady izay koa kibedin'ny papa. Tena mifona ry zoro kely tena mifona ao fa tena kasitrako amin'izay fiveranareo. Io izany hita olona ohatry ny sendra, raha tsy izy ny dia efa maty. Zaho koa manaiky ny fiarahanareo. Sandrine koa aneka namonjy ahy e. Tsy fantatra izy satria lamosiny no hitako tamin'ilay niaraka iny. Raha indray izany zaho koa aloha tsy nafantatra andry mihitsy e. Saingy ohatry ny misy hery izany nitarika aho teo namandry. Izany ka no ndry zandry ny setra ny antony. Efa nisy fotoana tokoa nahitako andry, fa tsy azoko an-tsaina mihitsy ilay nareo sedra ny Andriamanitra izay. Ary maninona ho papa tsy miteny dia gagany amin'izany fandro finjavatra izany ahy. Midika izany dia izy roa fa nisaranareo ny miaraka. Nitsotranao nareo ahy. Izany ve papa? Miaraka. Oay, faly be aza matahotra ianao fa hanao endo tsara izay. Fa hono ahy inona izany no nahatonga amin'ny fiaranao accident ohatrany? Raha ny marina kidy efa atsoko. Miasa be ny saiko dia adiniko nanery an'ilay blore tamin'ilay direction tamin'ilay izy namboariko Maleri Viny dia izay ny ambiny. Fa inona kay mampiasa saina papaka? Mba toanareo koa ny arak-izy mba manana ny fiainam-pitiavako ny teny tamiko ilay olona miaraka tamiko hoe tsy afaka niaraka tsony izay satria hono izy efa manambady. Madame Clémentine ve? Fantako tsara izy. Any akaikinay izy iny no mipetraka. Monsieur Yvon no vatany. Ary rehefa niova tokoa izy amin'izao fotoana izao. Saika mitaka ny vadiny mantsy izy kanjo efa nifona. Ry zareo koa moa tsy niteraka raha teo. Ahoana aloha no nanalansiany izany andraso ary fa ho tantaraiko anao dia izay izy menatany antondrianay amin'ny vady aty aminareo da nareo tsara fa tsy niteraka izay ka nanapa-kevitra ny ananganareo tao zanakay. Izany mihitsy raha tsy izy aza matahotra nareo fa tena ho ray aman-dreninareo izay tena ho toy ny zanaka sy ray aman-drenintsika. Eny dia misaotra anareo mivady izay ny amin'izany fanapahan-kevitrareo izany. Izay koa moa manome toky anareo fa vonina ny anaja anareo toy ny ray aman-dreny tokoa. Sotranaka tapanay tokoa fa mafy izany kamboty izany, tsy misy mpiaro, tsy misy mpananatra, saingy eo moa nareo mameno banga ho ray aman-dreny pia. Ary Sandra ato tsy miteny mihitsy Ka inona tsy moa no lazaiko eo efa voalazany sedra daholo ny saika ho teneniko. Eny tena faly be ary misaotra betsaka anareo. Tsisy isorana ry anako. Dia manomboka izao izany nareo dia any aminay mipetraka dia efa hanomboka ikarakara ny taratasy koa mantsy aho io. dia ny farana teo ny sitrapiainana Sandra lasa fahavitokan'ny mpanan-karena, za lasa lahatokan'ny mpanan-karena sady anambady fahavitokan'ny mpanan-karena. Amin'izao fotoana izao dia andehanao ny fianarana ny andafy Sandra. Za Sandrine kosa mikarakara ny raharanay.
Record FM nanolotra anao teo sedra